foana le tonga ty vetivety foana le tonga ty mamangy ny tanàna vetivety foana le tonga ty vetivety foana le tonga ty ianao tsy tamana avy any atsinananao de nahitylay masondrao de iaraka taminy ao de tonga ty indray avy any atsinananao de mitondra hazavanao de mitondra hafananao de meko anao indray fa mbola nisy de hitondrako be dia be indry mbola nisy de hitondrako be dia be raha ty indry raha mbola nisy de hitondrako be dia be indry raha mbola nisy de hitondrako be dia be raha ty indry tsy lavitra ny misy indry raha manandelatra kie ananandry raha manandelatra kie mananamana foana indry raha manandelatra kie dio nangy foana kie ny tanàna misy andry ok ny iray anaratsika zao dia irany mahaleo dama no mira azy raha mba mananelatra ny lohateniny ny tonalité ohatra mivadibadika eo tenatena ny b bémol sy c majeur ny toniny sy ny prix refrain sy ny tetezana ohatra ny b bémol majeur ny tonalité dia rehefa makany amin'ny fiverenana dia ohatra ny c majeur zany tonalité zavady intro ohatra ny c majeur koa zavady ok alors tonga dia tomboka ny intro manomboka amin'ny f majeur fa atao amin'ny 4e case no manomboka amin'ny tendry dia ohatran'izao dia jereo tsara ny tanako droite jereo misy anty hameur aty ato 3e case dia rehefa makato amin'ny 5e case zany dia rehefa g majeur deuxième corde dia reveo c majeur eno tsara le guitare dia reveo misy hameur atao amin'ny première corde dia misokatra dia reveo hameur atao amin'ny deuxième corde dia misokatra rehefa tapitra le dia reveo makany amin'ny f majeur ok dia reveo amin'ny tendrikely ohatran'izao iny acorde 4-3-2 veriko indray zay dia miveriny indroa iny dia rehefa tapitra iny dia faranana g le izy zany rehefa avy manao an'ilay G majeur dia afaka asina C miaraka amina basina G dia ohatran'izao ohatrany fa atao basina G dia aloha makany amin'ny tony indray le corde 4-3-2 zay dia makany amin'ny tony dia ny tony miova amin'izay ny tonalité an'ilay hira manomboka amin'ny B bémol amin'izay accord voaloha A bémol miaraka amina basina C A majeur zay ohatran'izao ok alatsaka demi-ton iny
dia zay le A bémol dia atao basse-na C. Okay. Dia eo le vetivety foana ao tonga aty. Jereo tsara le tanana droite. Vetivety foana le tonga aty. Tendreny indroa. Dia reveo iny pose-ny tanana iny ampiakarina demi-ton anankiroa na ton anankiray dia lasa B bémol miaraka amin'ny basse-na D. Ohatran'izao zao B bémol. Dia ty basse ty alefa maka ty. Okay, ty amin'ny 5e case. Okay, dia mitovy amin'ny fomba fitendry. Somary sarotsarotra mitendry an'ilay izy satria bar. Okay. Vetivety foana le tonga aty. Dia reveo F majeur. Okay. Ny basse manomboka atao 4e corde, 4e corde, 3e case. Dia afaka asianao sinanty atao amin'ny 3e case première corde dia lasa F A9 izy. Okay. Tendreny indroa. Dia reveo C majeur. Iny eo amin'ilay amangy ny tanàna. Zay. Dia verina indray iny dia rehefa tapitra le C majeur le eo amin'ilay aianao tsy tamana. Dia makany amin'ny prix refrain. Dia ny prix refrain ny basse ty amin'ny 6e case E bémol majeur. Ohatran'ny pose-na C majeur le izy fa hoentina maka ty amin'ny 6e case. Mety ho sahirana ianao rehefa mitendry anazy rehefa tapitra le C majeur. Dia ny référence ataoko rehefa mitendry an'ilay izy ohatran'ny manao C mineur 7 alohany fa basse-na E bémol. Dia zay le E bémol majeur. Okay. Ohatran'ny hitako hoe mora tadidy kokoa izy mitendry anazy fa raha tsy zay ohatran'ny indray no very tonga aty na tsy tafapetraka tsara ilay tanana. Tapitra zany le. Reveo. Okay. Zay ny accord manaraka. E bémol majeur. Avy ny antsinananao dia tendreny indray mandeha fotsiny. Okay. Avy ny antsinananao dia verina F majeur indray. Jereo le diagramme. Dia rehefa avy eo première case B bémol majeur. Mahity ilay masoandro dia verina F majeur indray. Dia rehefa verina B bémol majeur. Niaraka taminy ao dia F majeur indray. Le E bémol le B bémol sy F majeur zany verina indroa. Dia rehefa verina B bémol indray. Tonga ty indray C majeur. Dia miverina indroa reny accord reny satria izy rehefa miverina avy ny tsinanana D dia mitondra hazavana miverina daholo reny accord reny. Dia reveo makany amin'ny fiverenana. Ny fiverenana mitovy amin'ny intro ny fomba fitendry anazy dia zany hoe tsy ho ampianariko eto fa mitovy amin'ny intro. Dia reveo makany amin'ny tetezana. Dia ny tetezana D mineur 9 ny fetim-boany. Okay. Iny eto amin'ny basse D misokatra. Dia rehefa avy eo eto amin'ny 3e corde ianao atao amin'ny 5e case. Dia rehefa eo 2e corde ianao atao amin'ny 6e case. Okay. Dia mahatonga anazy D mineur 9 D. Dia rehefa eo ty note eto ty C zay mahatonga anazy mineur 7. Dia rehefa eo ty F dia zay mahatonga anazy mineur. Dia zany ty zao D mineur 7. Dia tsy misy an'le A zay 5e note. Dia rehefa eo ty E ty mahatonga anazy 9. 4 3 2 3 1. Dia rehefa eo verina 2. Okay. Zay. Dia tendreny indroa. Zay. Dia rehefa eo ny accord manaraka C majeur fa bar. Tsy hoe bar moa zany fa eto amin'ny 3e case fa somary hafa fitendry anazy. Tananao eto amin'ny 3e case mazava ho azy eto amin'ny corde 5. Dia corde 3 sy 2
zao 3/2 atao amin'ny 5 mikasa. Iny 5 3 2 3 1. Zay. De miverina indray de mineur 9. Indroa de reveo indroa indray le C majeur. De tazominy ny pauziny tanana iny de makany amin'ny première case. De rehefa hiran'le de ho voavangivangy foana. B bémol, bémol 5. Fomba fitendry mitovy ihany 5 3 2 3 1. De reveo 2. Mahatonga anazy B bémol 5 satria raha tokony ho izy ny 5e note amin'ny B bémol majeur de F zany ety. Fa latsaka demi-ton le izy de lasa E. De zay mahatonga anazy bémol 5. Ok. De reveo F majeur. Mitovy ihany fitendrina ny tanana. De reveo ny tanana misy andria C majeur. Ok. Ty zany tonga de efa misy anty note G tato amin'ny 3e case ty. Efa hitantsika ny fomba fitendrina ny C majeur iny. De miverina indroa ny tetezana iny de miverina makany amin'ny tony manaraka amin'izay izy. De zay le hira ray manontolo. Eny ary aloha fa de mazotoa.